Ao anatin'ny tontolon'ny serasera indray kosa ramosy ny fampitaam-baovao sy fandaharana samihafa raha dia fantatro fa Hiverina indray ny fandaharana Mahenika izay vokaran'ny sampana mpampahalala vaovao ny MATV izay hiresahana lohahevitra maro samihafa isaky ny sabotsy moa aorian'ny vaovao an-tsary no hanarahana izany fandaharana izany indray. Fanazavana misy koa ro entina amintsika ato anatin'ity sary fanadadiana manaraka ity izay. Vaomontona ary iny fa lasa volana janvier fa miditra volana février tsika dia mba misy karazany mba fiovana kely zany anatin'ny asan'ny fanaovan-gazety mpampahalala vaovao eto MATV. Tsy vaovao fa ohatra hoe mba averina ndraiky mba ny zavatra nafinaritra taloha dia tsy zany fa ny fandaharana Mahenika. Mahenika dia teny français magazine de la rédaction matetika ny reny sampana mpampahalala vaovao amin'ireny orinasa rehetrarehetra amina télévision reny na ivelany zany hitaterany dia mba manana an'ireny magazine de la rédaction reny anaovana fanadihadiana misy lohahevitra maromaro zany entina ary dia miverina indray zany eto amin'ny MATV ny magazine de la rédaction tsy hoe Mahenika misy lohahevitra eo amin'ny efatra eo isaky ny fandaharana zany eo amin'ny roa minitra zafady ny fandaharana anankiray dia misy lohahevitra maro samihafa ny mpanao gazety Sidonie Raingo Malala zany no manolotra ny fandaharana Mahenika. Ny voalohany fandaharana voalohany amin'ity taona ity dia amin'ny sabotsy zao amin'ny valora sasany alina zany hoe rapitsy zany ny valora sasany alina sy lohahevitra maromaro efa hitanareo amin'ireny fampahalalana promotion vokaran'ny tany tamatavy mpanao gazety miresaka an'le grenade politique misy kely miresaka bois de rose miresaka ihany koa mikasika ny raharaha politika eto Madagasikara zany no tokony fantatra satria miresaka hoe fividianana préministrika zany ny lohahevitra amin'ny Mahenika voalohany izay ataontsika amin'ny sabotsy ariva izao amin'ny valora sasany alina rehefa vita ny vaovao zany dia misy Mahenika isan-kerinandro isaky ny sabotsy zany dia tsy maintsy mitondra zay fanadihadiana zay izay mpanao gazety eto amin'ny MATV. Ho an'ny ofisy paritra ny fizahantany Antsinanana tanjona amin'ity taona 2024 ny izy toman'ireo mpanjifa réunionnais izay mandrafitra ny maro anisa amin'ireo mpizahatany tonga ato amin'ity faritra ity.